Faly miarabantsika rehetra ny atokantrano andray tafahoany tondrayntsika isaorantsika an' Jesosy satria mbola nomeny tombonandro isaorantsika azy ilay Andriamanitra be famindrampo, ilay Andriamanitra be fitiavana, mbola nanome fofinaina soanao afatsika efampizara eto indray ny révélation sy ny tenin'Andriamanitra izay omeny antsika androany. Fa alohan'izay rehetra zay tsika dia hiara hivavaka, andaontsika hivavaka hanome voninahitra an'Andriamanitra ary angataka ny fanahy masina koa hitarika zao fotoana zao. Halleluja. Andriamanitra rainay any an-danitra ry Andriamanitra telo zay iray ilay tsy miova omaly sy anio mandrakizay, ilay Andriamanitra mahagaga, ilay tompony tompo, ilay andrian'ny fiadanana, Andriamanitra be famindrampo ianao, ilay Andriamanitra mahery ianao, mangataka ny fanatrehan'ilay zanakao ilay Jesosy Kristy velona avy Nazareta eto. Ka zay rehetra fanangoleny ataon'ny Satana, zay rehetra plan Satana rehetra anelingelina zao fotoana zao dia efa tsy ambinina amin'ny anaranao ilay Jesosy. Aoka Jesosy ny fanainao masina ihany koa ny tarika eto, ny fanainao masina no ampiteny aka tsy teny ho azy fa aoka ny hery ny fanainao masina ny endriny lelako misaotra Jesosy. Ka sy ihany koa ny fonom-piainy tsirairay avy any atokantrano any dia raina ny anaranao. Alleluja. Amen. Amen. Tsy ho lava ny resako fa révélation ny azoko tamin'ny 20 septembre dia zaraiko amintsika ho anomboka aty amin'ny tenako izay mitondra ny hafatra sy ho anao izay miaino ihany koa. Ny révélation azoko tamin'izay anatin'ny nofy dia mandeha miakatra amin'ny tohatra, mandeha miakatra amin'ny tohatra dia misy tanana manosika anazy zany ilay tanana, dia manosika anazy ilay tanana dia miteny hoe aza mitoditodika ho izy. Dia zavatra hitako zany be dia be ny olona zany ohatrany hoe omey, maneso, manenjika ohatray zany hitako amin'ny nofy fa le feo miteny hoe aza mijery an'ireo, aza mijery an'io fa andao sady hoe miakatra ihany zany dia le tanana manosika anahy dia taitra zaho anatin'izay nofy zay zany. Dia ny nangataka fanahy masina ny tenin'Andriamanitra dia ato amin'ny Kolosiana 3:1 ka hatramin'ny 10 no nomeny fanahy masina anahy dia manasa anao hamaky ny baibolinao. Vakiko ny teny amin'ny anaran'i Jesosy ny tokony anariana ny asan'ny nofo sy ny tondran-tena mendriky ny filazantsara. Koa raha niara-natsangana tamin'i Kristy ianareo dia katsao ny zavatra any ambony any amin'ny toeran'i Kristy izay mipetraka eo an-tanana ankavanan'Andriamanitra. Saino zavatra any ambony fa tsy ny zavatra ety an-tany. Fa efa maty ianareo ary ny fiainanareo miara-miafina amin'ny Kristy ao amin'Andriamanitra. Raha iseho Kristy fiainantsika dia hiara-miseho aminy koa amin'ny voninahitra ianareo. Koa vonoiny momba ny tenanareo izay ety an-tany dia fijangajangana, fahalotoana, firehetam-po, fandrian-dratsy ary fieremana dia fanompoan-tsampy izany. Fa izany zavatra izany no mahatonga ny fahatezeran'Andriamanitra amin'ny zanaky ny tsy fanarahana. Izany koa no nalehanareo fahiny fony mbola velona taminy ianareo. Fa ankehitriny esory koa izao rehetra izao dia fahatezerana, fiafonafonana, lolo-po, fitenenan-dratsy, teny mahamenatra avy amin'ny vavanareo. Aza mifandainga ianareo fa efa narianareo ny toetra taloha mba miasany, ary efa nitafianareo ny toetra vaovao izay ho havaozina ho amin'ny fahalalana tsara araka ny endrika izay nahary azy. Amen. Ho an'i Jesosy any amin'ny voninahitra. Zany tenin'Andriamanitra zany ry havana no nomeny fanahy masina anahy tao anatin'io nofy io. Satria nahoana? Satria zany mitaky antsika Jesosy hanombo an'ity nofitsika ty amin'izao fiandrasantsika an' Jesosy zao. Ho antsika izay efa nanolo tena ho an'i Jesosy, tsika izay efa milaza zanak'Andriamanitra. Izaho koa anisany, tsy hoe izaho raha mitorety dia tsy anisany, fa anisany izaho izay mitondra ny hafatra dia ho anao izay miaino ihany koa. Mitaky antsika Jesosy ny tokony hanariantsika ny asan'ny nofo, ny tokony hanomboantsika n'ity nofontsika ty. Alleluja. Koa raha niara-natsangana tamin'i Kristy ianareo ka katsao ny zavatra any ambony any amin'ny toeran'i Kristy izay mipetraka eo an-tanankavan'Andriamanitra. Ny takiany Jesosy amiko sy ianao dia hikatsaka ny zavatra any ambony, hisaintsaina ny zavatra any ambony. Halleluja. Raha araka ny teny izay nitenen'ny fanahy masina hoe aza mijery an'io, aza mitoditodika, mandrosoa. Zany hoe nitakiany Jesosy amintsika tsy hijery mbola variana amin'izao fiainan'izao, mbola variana mitady voninahitra, mitady laza, mitady sitraka ho an'ity nofontsika izay ho loha ho levona ty. Ty nofontsika ty dia ho lohany ty nofontsika ty.
fa le fanahytsika zay ho very, le fanahytsika ho any amin'ny helo, zay no mahatonga an Jesosy miteny atsika eto androany mba hananatsika fanetretena, hananatsika fandavatena hanombo an'ity nofontsika ty. Ty nofontsika ty tsy hitady, tsy hiteny mihitsy hoe afa-po, fa itsika vatatenatsika, itsika zay manana fanahy masina mahafantatra hoe tsy tokony ataoko zao, tsy tokony aty ny lalana alehako. Ary miteny izy hoe ko vonoina momba ny tenanao, mila vonoina mihitsy zany le nofontsika, mila vonoina ny nofontsika raha tsika ny miteny hiandry an Jesosy. Miteny tsika miandry an Jesosy ho avy eny amin'ny lanitra, miandry tsena an Jesosy tsika, nefa nofontsika tsy maty, anisan'ny tsy hiakatra tsika, anisan'ny tsy hiakatra zao senao. Mila mahazaka fanenjehana, mila mahazaka Yesu, mila mahazaka latsa. Amen. Ka tsy anisan'ny mbola hitoditodoka tsika. Eo ihany koa zay lasa sy Yesu zay mbola hitoditodoka hitady voninahitra sy sitraka amin'olona, mitady sitraka amin'olona tsika no mitady ho hita, lasa le mbola le nofo tsika no mibaiko atsika. Na amin'ny fitafy ivelany io na any anaty tsika ny toetra tsika, araka ny teniny hoe ny toetra nareo fahiny ho izy, tsy tokony ho toetra tsika fahiny, tsy tokony ho toetra tsika tsony amin'izao andro ny fanarahantsika ny Jesosy zao. Araka ny teniny hoe tsy tokony hisy ny fahatezerana, ny avinavina, fiafonafonana, ny fankalana, ny fialonana be de be zay mbola hita matomby teny amintsika Jesosy, mbola fitiavany atsika hiditra amin'ny fibebana, mbola fitiavany Jesosy atsika hanolo tena ho azy tanteraka, hiala amin'ny asan'ny nofo rehetra. Aleluia. Tsy afaka hitan'Andriamanitra velivetsika, tsy afaka hitan'i Jesosy tsika raha mbola nofontsika ty mbola tsy maty, mbola tsy mahazaka raha misy miteny atsika dia tezitra tsika mamaly, tsika ny lasa ambony, tsika ny miavinavina, tsika mbola manana lolopo, mitahiry lolopo, mbola mandaindainga amin'ny lela tsika, sady mbola ao anatin'ny fosafosa, miresaka etsy dia vita ho resako koa ny etsy. Aiza ny fiandrasantsika amin'ny Jesosy? Tsy afaka miandry an Jesosy amin'izany tsika, sady tsy afaka hiakatra amin'izany. Fa mila maty ty nofontsika ty, mila mifandefitra tsika, mila miray tsika, mila mifankaty tsika. Aleluia. Ao anatin'izany afa tsika manombo an'ity nofontsika ty. Fa raha mbola misy fankalana, misy avinavina, misy fiatsaram-belaty ao, zay le nofo mbola tsy maty, ty le mbola ty le za, mbola tsy maty le za, mbola tiany le za, fa mila maty, mbola mitady sitraka dera amin'olona, mbola le olona no mena sitraka koa no mena voninahitra, mbola tsy maty le nofo. Mitaky atsika amiko sy aminao Jesosy hanombo an'ity nofontsika ty, ahafahantsika miakatra raha tonga Jesosy. Ary zany no ampiakatra atsika, ary fantatsika mihitsy hoe zay manandra tena no ahetra, fa zay manetry tena no asandratra. Haleluia. Haleluia. Raha vavy renadama lala amin'ny tompo, fotoana zao iomana atsika, mila miomana amin'ny fiverenan Jesosy, miomana manontany ndraiky inona mbola tsy mety amina, inona mbola mila renina. Sisy fotoana tsony Jesosy mampiomana atsika izy, mbola fitiavany atsika matoa izy miteny, mbola fitiavany ahy matoa izy miteny, mba hanomboantsika n'ity nofontsika ty, tsy ty nofontsika ty zay ho maty ho levina, fa any an-danitrany any le fiainana mandrakizay, any le tsy ho levina, any le maharitra mandrakizay. Amen. Ho atsika mbola tsy nandray an Jesosy ihany koa, mbola variana amin'izao fiainana izao ny filibana, mbola fisotroana toka, fijangajangana, tsy hoe tsy fitiavana no tenena atsika, fa fitiavana satria tian'izao, satria ty tany ty dia ho levina ho potika, Jesosy dia ho avy. Karaha atsika mbola anisan'ilay maneso, tonga ny tenin'Andriamanitra mbola manakina, tonga ilay tenin'Andriamanitra mbola manesoeso, mbola manenjika. Miteny amintsika Jesosy, hidirantsika amin'ny fibebana, hiverenantsika amin'ny Jesosy, hialantsika amin'ny fiainan-dratsika rehetra. Fotoana zao hitadiavantsika amin'ny Jesosy, fotoana zao hitadiavantsika amin'ny Jesosy, hiverenantsika amin'ny Jesosy, ario ny ratsy rehetra, hialao ny ratsy rehetra. Haleluia. Raha vavy tsy manana fotoana tsony Jesosy, tsy manana fotoana tsony izy, fa tiantsika matoa teneniny isan'andro, hanombo an'ity nofontsika ty, hanetry tena hibebaka, hiaiky ny eloko tsika mbola mitady sitraka, mbola mitady vady, mitady harena, mitady laza. Haleluia. Mbola mitady vola, tsy ratsy zany rehetrarehetra zany, fa kosa ve ny ara-pananao sao dia miraikitra amin'izay ihany ka tonga anao ho very, sao dia ny fonao mbola any amin'le vady, mbola any amin'le zanaka. Ten'Andriamanitra dia milaza raha misy izy te hanaraka aoka izy andany tenany,
raha mbola tiany rainy reniny vadiny mihoatra aho izy Jesosy dia tsy azo lazaina mpianatra izy. Amen. Tiavo izy Andrehova Andriamanitra amin'ny fonao rehetra, amin'ny sainao rehetra, mierinao rehetra. Zany hoe Andriamanitra ny voalohany indrindra amin'ny zavatra rehetra. Manaraka ho azy zany rehetra rehetra zany, ka tsao aloha ny fanjakana eny an-danitra sy ny fahamarina dia hanampy anao zany rehetra zany. Zany hoe ny nofontsika ty dia ho loty nofontsika ty. Tsika mbola matimaty amin'ny akanjo ny fitafy, mbola mitady ho tsaratsara mihoatra ny hafa, mbola le nofontsika ny manjaka an'izany. Mbola le nofontsika mila maty ny nofontsika. Matovy antsika mandeha mivavaka makany am-piangonana mbola mitady sitraka amin'olona fa tsy Jesosy ny antony tongava antsika any anome voninahitra azy. Haleluya. Ka Jesosy tsy mijery ny makiazy tsika na ny hatsara tarehtsika tsika mbola miazakazaka makiazy ny lamody sy ny sisa. Raha vavy malala. Ao amin'ny Jakoba izy dia miteny an'izay hoe ny tena mpivavaka izy raha tena hoe mitady fivavahana madio dia aoko izy tsisy pentipentina, tsy fangaro pentipentina amin'izao tontolo zao. Karaha mbola misy pentipentina erantsika amin'izao tontolo zao. Milaza antsika fa manompo an'Andriamanitra, laza antsika amin'aradian'i Jesosy, nefa mbola ny fitafintsika mbola fitafin'izao tontolo zao, ny fontsika mbola fon'izao tontolo zao, ny toetrantsika mbola toetran'izao tontolo zao. Haleluya. Miteny antsika Jesosy, raha antsika miandry ny verenan'i Jesosy, mila maty zany rehetrarehetra zany, mila mbona ny nofontsika rehetrarehetra. Haleluya. Andaontsika hivavaka raha vavy, andaontsika vavaka raha nada. Haleluya. Haleluya. Haleluya Jesosy. Saotra Jesosy fa miteny aminay isan'andro ianao, saotra Jesosy fa mananatra anay isan'andro ianao, andehananay araka ny sitraponao, anombonay ny tia nofonay teo miazo fijalianao Jesosy malalo. Dia tsy mifona Jesosy eo, dia tsy manatona anao Jesosy malalo amin'izao fotoana izao Jesosy eo. Mandalo tokoa izao fiainana izao, mandalo izao fiainana izao sy ny filàny Jesosy eo. Ka indretsy Jesosy eo manatona anao, indretsy mifona eto anatrehanao Jesosy eo, manetsy tena eto anatrehanao izay efa tsy mendrika Jesosy eo. Mifona izay raha mbola babon'izao fiainana izao, mbola babon'izao tontolo izao Jesosy eo. Mifona izay raha mbola mitady sitraka amin'olona, mifona izay raha mbola mitady sitraka amin'olona, mitady voninahitra amin'olona, mifona izay Jesosy eo. Raha mbola voafatipatitra ty fona amin'ny fitiavam-bola, fitiavan-karena, fitiavam-bady mihoatra anao, mifona izay Jesosy eo. Mifona izay atao vikatsaka ny voninahitra ao, atao vikatsaka ny lanitra izay hitsaintsaina zavatra any ambony izay Jesosy eo. Mifona eto anatrehanao izay Jesosy eo. Mifona rehefa niala aminao, mifona izay rehefa nandao anao Jesosy eo. Haleluya Jesosy eo. Mifona eto anatrehanao izay Jesosy eo. Mamidrafo aminay Jesosy eo. Aoka izay hikatsaka ny zavatra any ambony, aoka izay hitady ny zavatra any ambony. Vonoy ny momba ny nofona rehetra Jesosy eo. Vonoy ny momba ny nofona rehetra Jesosy eo. Mibebaka eto anatrehanao izay. Mifona eto anatrehanao izay efa tsy hitateraka Jesosy eo. Haleluya Jesosy eo. Mivonya masiany rararara. Mifona zahay Jesosy eo. Tiovy zahay Jesosy eo. Aoka izay ho isan'ny tsenanao raha tonga any amin'irao ny lanitra ianao. Aoka izay ho isan'ny tsenanao, aoka ho maty ny momba ny nofona rehetra ka hitantavanao izay Jesosy eo. Raha mbola misy ny fialonana, mbola misy ny fahatezerana, mbola misy ny lolo-po, mbola misy ny avinavina, ombonay zany Jesosy eo. Ombonay miazo fijalianao zany Jesosy eo. Omboy ny nofona rehetra Jesosy eo. Omboy ny nofona rehetra Jesosy eo. Tsy vita ny herinay zany fa milanao zahay Jesosy eo. Milanao Jesosy eo. Kasio ihany koa Jesosy eo. Reo mbola variana amin'izao fiainana izao, zay mbola babon'izao tontolo izao, babon'ny filàny, babon'ny fijangajangana, babon'ny fitadiavana, ny filàny maro isan-karazany, ifonanay Jesosy eto anatrehanao. Ianao ny taonan'izy ireny, ianao ny anafakan'izy ireny Jesosy eo. Haleluya Jesosy eo. Haleluya Jesosy eo. Haleluya Jesosy eo. Haleluya Jesosy eo. Aoka izay Jesosy eo. Tsy ho variana amin'izao fiainana izao, aoka izay tsy ho babon'izao fiainana izao Jesosy eo. Mbola hitady sitraka, mbola hitady vady, mbola hitady harena mihoatra anao Jesosy eo. Mifona zahay Jesosy eo. Raiso ny fifonanay, raiso ny fifonanay amin'ity androandroany ity Jesosy eo. Eraina ny anaranao Jesosy eo. Eraina ny anaranao ilay mpiainy vavaka, ilay mpamaly vavaka Jesosy eo. Jesosy malalo. Aoka izay hikatsaka ilay toerana any ambony, aoka izay hitady ilay toerana any ambony mba hahafanay Jesosy eo ahita ny voninahitra ao, hahafanay hiaraka hitoetra hiaraka aminao Jesosy malalo. Haleluya Jesosy eo. Ataovana fanetretena zahay Jesosy eo. Anana fanetretena
tena Jesosy alleluia misaotra Jesosy misaotra Jesosy amin'ny fitiavanao misaotra Jesosy fa miteny aminay isan'andro ianao mananatra anay isan'andro ianao Jesosy teraina ny anaranao Jesosy teraina ny anaranao Jesosy alleluia amen